avec. Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. C'est doux, les papiers hygiéniques malefaka indrindra natao an'ny rehetra amin'ny vidiny fitonjato ariary. C'est doux, la douceur au quotidien. Elmondes assure un résultat exceptionnel. Faites confiance à Elmondes. Manoltranao ny vaovao. Mivoatra ny rahamamy Ravatomanga Atsimorisy amin'izao fotoana izao. Nametra-pialana avokoa ireo tompon'andraikitra voatonona amin'izay. Tokony hakalesona amin'ny zava-miseho ho any an-toerana ny tompon'andraikitra eto amintsika ho ny fanehoan-kevitra ny firaisamonim-pirenena. Mila fandinihana lalina ny fananganana governemanta azoana manamaro-toerana ny toe-karena, ny sosialy sy ny fiandrianam-pirenena sy ireo lara-pamena eto amin'ny firenena ho ny filoha nasionaly ny antoko azo VN Marivo Rakotovao. Zazavavy 13 taona no namony ainy sy nandritra ny fireta ny tobiny lava loterianina Bobony maraina teo. Olona 7 ihany koa ireo hanaovana fanadihadiana momba ny aitrano teny Tsaramasay. Tsy mahafeno fepetra tokony azoana agrément fa azon-dalana nondrana lavanilina. Ny ankamaroan'ireo olona no men'izany raha ny fitarainan'ireo mpandrara lavanilina avy eo amin'ny faritra Zava. Any velany, amin'ny filoha Paul Biahy indray no nandresy tamin'ny alalany Isambato 325,920 isanjato tamin'ny fifidianana filoham-pirenena tany Cameroun, araka ny vokatra navoaka ny Conseil constitutionnel ny an-toerana, ny antsiprian'izay. Ngadondrainy amin'ny valoralina fotoanan'ny fampalalamba vaoantsika eto amin'ny fitalavitra kolo. Atirina ny araba to amin'ny kilasy tongovavy manasa anao ihany koa anaraka ny antsiprian'izay. Mivoatra ny vaovao momba ny rahamamy Ravatomanga Atsinosy Maurice amin'izao fotoana izao. Nametra-pialana avokoa ireo tompon'andraikitra voatonona nahatsapa-tena ho nifandray tamin'ny olon Ravatomanga sy amin'ny raharaha famitsim-boly izay mahavoasaringotra azy amin'izao fotoana izao. Tokony hakalesona amin'ny zava-miseho ao Maurice ny tompon'andraikitra isan'ambaratongany eto amintsika ho ny fanehoan-kevitra ny entin'ny firaisamonim-pirenena tamin'ity andro an'ity, ny antsiprian'izay. Nametra-pialana tsy ho isan'ny mpikambana ao amin'ny filankevi-pitantanan'ny kompagnie Airport Ltd Ltd, Mauritius Helicopter Ltd ary ny Jet Prime Ltd i Gilbert Noël. Izy izay voalaza fa ahihina ho tompon'antoka tamin'ny fampidirana an'ilay jet privé, nitondra ny mamy Ravatomanga sy ny Premier Ministre Théolohany Saigny Christian niaraka tamin'ny vadiny avy tao Maurice sy ny aliny 12 Oktobra lasa teo. Ankoatr'izay, nametra-pialana ihany koa i Jonaïd Fakim, commissaire teo anivon'ny FCC, rehefa voatontonona ho nifandray tamin'ny ekipa ny mamy Ravatomanga ifotorany fanadahadiana momba ny resaka famotsim-bola ao Maurice amin'izao fotoana izao. Androany, ny kasany andray sidina hiala ao antoerana ny tena ny saingy tsy nahazo nivoaka ny fireneny. Raha ny fantatra, anokafana fanadahadiana izy momba ny fifandraisany tamin'ny Nasser Biki, izay efa voasambotra rehefa voasaringotra tamin'ny raharaha Ravatomanga ihany koa. Nilaza nefa ity commissaire teo anivon'ny FCC Théolohie ity fa noho ny antony manokana no nametrahany fialana ka andrasana ny fivoarany toe-draharaha sy ny fanampim-baovao momba izay. Arak'izany, nametra-pialana avokoa ireo tompon'andraikitra Mauriciana nahatsapa-tena fa voasaringotra anaty raharaha maloto sy tsy fanarahan-dalàna fa tsy niandry esorina tahaka ny nisy teto Madagasikara, indrindra tamin'ny fitondrana rajoelina teo. Misy ireo efa hita sy nananapirofo fa tsy nanara-dalàna nefa vao maika narovana sy no amafisina ny toerany, toy ny tamin'ilay raharaha boina 777, volamena nahondrana antsokosoko sy ny vadika obolongamby, raharaha écran plat sy ireo endrika kolokolo isan-karazany. Mbola ao anatin'ilay fomba fisaina ihany hoe dia tsy maty manota. Izany ianao zany nifitra ianao fa rehefa hoe manana fahefana ianao na hoe manana fahefana na ara-politika io na ara-ekônomika io ary rehefa hoe manana ny vola ianao dia tokony tsy azo ahosongosona ary tsy azo mihitsy ny hoe enjehina raha ohatra ka ny zavatra tsy mety ny ataonao. Izany hoe fandikana lalàna na hoe fanodikotolona vola, indrindra moa fa hoe volam-bahoaka zany dia nefitra ianao fa tsy tokony enjikenjehina zany. Ary nefitra ianao fa tena ianao hoe tsy manan'izay fahefan'izay ianao dia tsy azo kitihana dia mbola mifikitra ianao. Amin'izay le fomba fisainana mihitsiny zany no misy olana eto amintsika hoe
mihevitra ianao fa rehefa manana fahefana ianao nefa le fahefana eo am-pelantananao a dia tsy hoe fahefana namenamena fotsotran'izao le izy fa fahefana namena hitantananao ara-draviny azy indrindra hoe ao anatin'ny rafitra mazava sy ny lalàna no hitantananao le raharam-panjakana sy ny raharam-pirenena dia nefa ianao tsy izay mieritreritra ao. Tokony anana volonté politika ihany koa iainy feon'ny fieritreretana ka atsapatena tahaka ny zava-misy atsy amin'ny nosy rahavavy Atsimorisy izao ireo tompony andraikitra eto Madagasikara raha tena manana izay fitiavan-tanindrazana izay na olom-boatendry zany na olom-boafidy. Raha mbola manana an'izay no manam-panahy ihany ianao a ary indrindra fa no hoe matsapatena ianao fa ny fahefana eo am-pelantananao a dia on'le vahoaka ary indrindra hoe mbola manana an'izay le fitiavan-tanindrazana ianao dia tokony matsapatena ianao dia manaiky ianao tokony ianao aloha misindaka ianao ary milaza ianao hoe za aloha dia aleo aloha za aloha mba misindaka aloha para-pavitany le fanadiadiana para-pavitany ny profo fa hoe tsy ataontsika hoe coupable ianao zany zay le izy fa raha ohatra zao mbola mitohy ihany ianao nefa hoe milaza ianao fa zao hoe injehana fotsiny amin'ny tsaratrariny tsy mety zay fa aleo aloha zany a le fitsarana izay milaza fa hoe nanao an'izany zavatra tsy mety zany ianao aleo aloha izy anao izy dia rehefa misy ny profo dia izy nge afaka izy laza hoe madiodio ianao fa tokony akalesona amin'izao fahasaheny rafitra mpanao fanadahadiana sy fitsarana morisiana zao ihany koa ny eto amintsika ho sahy anokatra fanadahadiana sy ampiatra ny lalàna amin'ireo voarorohy amin'ny raharaha lalina sy maloto raha ny zava-misy atreto ny firenena hafa indray no miezaka manadahady sy manatsikafona ny raharaha maloto eto amintsika. Izy atoko makalesona tsika amin'ny zavatra misoany any Maorisy amin'izao fotoana izao na mikasika ny affaire io tsy nge manana rafitra tsara tarehibe mihitsy le rafitra manana lalàntsika io zao vao nivoaka ny ny stratégie nationale amin'ny ady amin'ny kolokolo eto Madagasikara nosy teo ampiary io atao ameo ny fitaovana ameo ny omeo an'io rafitra io sy le rafitra manodidina n'io rafitra lehibe io miady amin'ity kolokolo ty fa raha ohatra tsika ka tsy manao an'izay ataontsika hoe omentsika ny fahefana omentsika ny fahalalahana ahafahany miasa ary indrindra omenatsika koa omena azy koa ny fitaovana ilainy amin'izay ary indrindra fa ny hoe misy fiankinany amin'ny mpanao politika sy ny fanjakana fa zay ny mahatonga ny Maorisy mandrozotra an'io amin'io le ady amin'ny kolokolo ataon'ny Maorisy io za tsy miteny hoe tonga lafatra be nge Maorisy fa ny zavatra hita aloha dia zay misy ny lalàna misy ny rafitra dia ajaina aloha ireo ary manao ny asany izy. Raha ny vaovao avy any an-toerana nentina teny amin'ny fitsarana androany David Jean Christian mpamily sady tanan-kavana ny Mamy Ravatomanga zay voasaringotra sy efa voasambotra ny zoma lasa teo ary hitohy hatramin'ny raha-pitso ny famotorana azy hoy ny mpisolo vavany nentina namonjy ny fitsarana ihany koa i Nasser Biki androany ary nampidirina amponja taorian'izay. Azo tsapahitanana anatin'ny fotoana fony vokatra ny fanadiadiana amina raharaha mafana ao nosy Maorisy amin'izao fotoana izao. Ny ary Madagasikara ny taonany maro tsy hita ireo nolazaina fa fanadiadiana misokatra. Tsy fotoana ny sarinady tsony izao ny solombavam-bahoaka fa fotoana ampiarana ny tany-tandalàna eto amin'ny firenena. Onona saina no mitaritra ny antsiprian'izay. Mivoatra isa tsegondra isa minitra ny toedra rao amin'ny nosy Maorisy momba ny fidiran'ilay fiaramanidina jet nitondra ny Mamy Ravatomanga sy Tsai Christian eo ihany koa ny raharaha famitsimbola endrika izay mahentitra ny fampiarana ny lalàna izay ny fametram-pialany ireo voasaringotra mivantana na ankolaka amin'ireo raharaha ireo any Maorisy tsy mahagaga raha mandroso ny firenen'olona miatra ny tany-tandalàna ary azo tsapahitanana ny vokatra. Ny zava-misy amin'ny nosy Maorisy ankehitriny izay mahatafiditra ny Madagasikara na ino na lazaina na ino na ambara na resaka famitsimbola io tsy maintsy nisy tranga mahavoakasika antsika manaraka izay ity resaka fiaramanidina ity teto amintsika teny vato io ny ainga fa isika tony mijery sarymetsika. Fa ny fanontaniana mipetraka dia hoe voanialina teto Madagasikara io fiaramanidina io dia efa tsy nanaja ny fepetra sy ny dingana atao alohan'ny angan'ny fiaramanidina. Eny fanadiny plan de vol aza hoe hoaizy io fiaramanidina io
nijanona teo le izy mandraky tiany androany tsy hitantsika io inona fipetra ny raisiny eo anivon'ny mpitantana ny fiangan'ny fiaramanidina raha raisitsika hoe seranam-piaramanidina zany a raha raisitsika hoe fitantanana sistany zany a tsy hitantsika hatreto hoe inona ny fipetra nataontsika hoe nisy arany izay mety hoe fanadiadinana andeha tany ny any Maorisy indray ny fantatritsika mazava kokoa noho ny zavatra mitranga teto izay le hoe tsy ampy ilay fangaharahana eo amin'ny fitantanana ny tranga misy teto Madagasikara. Ankoatrin'ny raha fiaramanidina tsy Maorisy hitarafana ny goragora sy ny gaboraraka eto Madagasikara ihany koa ilay fiaramanidina frantsay tatsy amin'ny nosy Sainte-Marie. Voan'ilay fiaramanidina teto Madagasikara ngeta amin'iny arivo iny sy lay fidiran'ilay hoe fiaramanidina miaramila frantsay tany Sainte-Marie tamin'ny tapabolana lasa dia manapirofo fa pasoara ny sisy tany eto Madagasikara ary na ireo fotsiny aza dia efa tokony nahafahana namoaka andihana fanadiadiana anankiray tokony miasa aingana sy mamoaka aingana ary mametraka ahafahana mametraka fepetra tsy verenany ireny tsony fa manatentsika fa lay fiovana sy fanovana zay nresahana tato ato azo atomboka diny zao efa fitondrana afangatsika izao ary pirofony zany a tokony isy ny fampahafantarana ho an'ny daolobe aiza ho aiza ny fanadiadiana mandeha amin'ireo tranga anisany hoe tena lehibe teto amin'ny firenena tato anatin'ny tapabolana farany ireo. Ny sarimihetsika sy ny sarinady efa vita ny fitondrana teo aloha asa sy vokatra izao no andrasana amin'ity fitondrana vaovao ity efa hita teto amin'ny firenena zany hoe voasaringotra amina fanondranana arem-pirenena dia misokatra ny fanadiadiana raha tokony ho fankahirezana ireo mpanao famotorana no nataon'ilay fanjakana foibe ny zava-nisy anefa esorina amin'ny toerana ireo olona ayahiana fatafiditra amin'ilay raharaha esorina amin'ny toerany dia mivoaka kely any ampitan-dranomasina na manginginana amin'ny toerana tsisy pahita eto Madagasikara dia rehefa avy eo miverina toy ny tsy nanao na inona na inona toy ny tsy misy ninina eto amintsika vitsy mba tsy ilazana hoe tsy nisy zany olona nametra-pialana tamin'ny toeran'izany rehefa voasaringotra na ayahiana amina toe-java-misy na raharaha iray mety ho vokatry ny tsy fandraisana andraikitra io fa ihany koa mety ho tafiditra mihitsy ao anatin'ny raharaha fa ny mahamaika antsika eto aloha raha nihitatra amin'izay dia ny fifampiarovany samy tao andapa raha tato anatin'ny 19 taona faran'izay tsy nisy zany hoe tompona andraikitry ny famotorana nilaza fa vita tanteraka ny fanadiadiana tamina raharaha mafana iray efa nisy zany hoe raharaha Gemfields na voasaringotra na voasazany taleny kabinetra tamin'ny androny Rajoelina Romivo Sindrianarso tsy hitany hoe inona no nataon'ireo rafi-pitsarana malagasy mandraky ity ny androany. Io ndray ny atsy Maorisy mbola tsy fantatra mazava ihany koa ny hoe inona no efa natao, inona no atao sy ny vokatra azo tsapahitanana nataony teto Madagasikara. Hatramin'ny androany ireo firenena mandroso vao hoe misokatra ny fanadiadiana mikoropaka ireo rehetra tafiditra amin'ny vatana na akolaka amin'ny raharaha ny atsika vao hoe misokatra ny fanadiadiana toa tsy misy taitra satria efa eny teto hatry ely zany ka nahatonga ilay mpanoratra Rado na i Georges Andriamanantena nanoratra ilay tononkalo efa ataony famotorana efa ampolo taona ny lasa zay mamaraparana ny 524 sika zao mbolo zay ary zay hatrany ve no isy eto amin'ity firenena ity hoy ny mpanara-baovao tato anatin'ny andro vitsy aloha efa hita fa misy ny finiavan'ireo nampindramina ny fahefana ampiatra izay tany-tandalana izay fa ny andrasana atraiza sy mandra-pahoviana izay fampiaran'izy ireo ny tany-tandalana izay ka ho faizana ireo nanao ny tsinety ho anatry ny amin'ny sisa ka raha teo aloha nalaza ilay hoe efa atao ny famotorana fa amin'izao mba ho efa atao ny famongorana. Avelantsika eo mikasika an'izay raharaha mahavoasaringotra ny mamy Aravatomanga tsy amin'ny nosy Maorisy zay fa mikasika ny fandrafetana ny governemanta mila fandinihana lalina ny fananganana governemanta azona manamaro-toerana ny toe-karena ny ara-tsosialy amin'ny fandriam-pahalemana sy ireo lara-pahamena eto amin'ny firenena ho ny filoha nasionaly ny antoko HVM Marivo Rakodivao androany ankoatrizay mbola miriaria eto an-toerana ary mbola miezaka manembatsembana ireo olon-drajoelona ka mila fanadiovana irosona amin'ny fanavaozana ara-dalàna raha ny fanio-kevitra trano tamin'ity androany ity tsy aro asoarivelo.
asa lehibe mitakilamina mazava no miandry ny gouvernemanta vaovao amaly ny fanovandravitra notakiany malagasy ho ny Front National ny antoka JVM Marivo Rakodivao androany. Tsy fahaizan'ireo mpitondra teo aloha ny lahara-pahamehana no nandatsaka hankaterena ny firenena ka mila ioaran'izany raha ny faneho-kevitra. Maika rehefa nanganana gouvernement kanefa koa mila jerevana tsara zany izy amaly ny zavatra ilaina amin'izao fotoana izao. Ihany zany miasa maika ahafahana ny manamary toerana n'izay lafiny ara-ekonomika satria hiditra ny loi de finance tsika zao ny resaka social satria mikaikaiky amin'ny tsisy jiro tsisy rano sy ny sisa lalana potika vokatra hiakatra ny sasany mianao le tsitsika zao mila lamina zany. Fahatelo ty resaka insécurité ty zany hoe misy asa lehibe zany ary mila mijeritsika izy lara-pamehana am'zany fa toatra ny lara-pamehana daholo nefa mila mijery keo tsika amin'ny lafiny fandaminana ny firenena tonga ny communauté internationale manana ny heviny sy ny sisa zany rehetra zany de anisan'ny miandry ny gouvernement sy ny présidence andro sarotro zao ny gouvernement tsangany io tsy tokony eritreritra mihitsy hoe zavatra ohatran'ny reny rehetra reny sarotra be zao mpifandraisana fitondrandro zao. Mila fanadiovana ara-politika ny firenena ary avela leo tena malalaka amin'ny asan'ny fahefampitsarana raha ny faneho-kevitra hatrany. Mbola miezaka manembatsembana mihitsy ireo olona reo manao déstabilisation hitatsika zany. Mila fanadiovantsika eto amin'ny firenentsika zany mahatonga ny olona mbola mirere ankehitriny satria mbola hita toerana ny akabeazan'ireo olona zay mahafantatra ny zavatra nataony. Mety misy zavatra tahorany eo de andao akaingantsika mbola manana ny tanjany mihitsy izy. Eritrereto any Maurice ary no misy any tratra hoe mbola miraitsiko makomba sy ny sisa indrindra fa eto amintsika reto olony reto mbola miaro ny tenany izy mbola masamy rehare mihitsy izy nefa fantatra fa matoa potika ohatr'izao firenentsika re olona misy olona nangalatra teto aloha tenenina tena misy olona nanao tsikomakomba teto ka na iza masaha zany ve tsika ankehitriny satria zay ny atao fanadiovana ahafahantsika manao le refondation. Tsy mila an'izany miara-mitondro zany tsika amin'izao teteza mihitsy zao tsy mila an'izany zao ary tsy mitondro eo zao nainaovany fanjakana ampidiridirinao indray izy de ahoana no ataontsika eto satria mety anao an'izany ny communauté ka zay tsy zay ny communauté raha tonga eto antany any hevitrireo olonareo izy zavatra fanaondro zareo zany fa ny fanjakana ny filoha mpanjakana atsika ny premier ministre ny tokony tsy manaiky mihitsy miaraka ny gouvernement sy ny HCCC zay manam-pahefanao de mijoro tsika hoe tsy fotoana ny fiaraha-mitantana zao. Tondrozotra andehanana makany amin'ny fanovandravitra ny fananganana gouvernemanta raha ny faneho-kevitra hatrany. Mitaky azy zany ahazona tantandalana fa indrindra tsy hiverenana amin'ny lesoka nataon'ny fitondrana teo aloha amin'ny fampahoriana ny vahoaka malagasy. Andrasantsika rapitso aloha zany makasika an'izay fananganana gouvernemanta vaovao zay araka ny vaovao farany voaray avy any andapa tamin'ity hariva ity. Fa ny vahoaka ny tompony teny farany amin'ny fahefana ka tsy maintsy miafara amin'ny fanalana mpitondra tsy navita ny asany ny hetsi-bahoaka samihafa hoy ny jeneraly Lilson René de Roland androany tsy ekena ny fampanitrana firenena natao hiasa ho an'ny vahoaka mpitondra fa tsy hitady tombontsoa manokana hoy ny faneho-kevitra netiny tamin'ity androany ity. Manoloana ny filazan'ny pomba ny fitondrana teo aloha fa misandoka fahefana ny fitondrana tarin'ny colonel Michael Randrenirina entitra ny général Lilson René de Roland androany nanambara fa ny vahoaka no tompon'ny fahefana sy nametraka ny mpitondra teo amin'ny toerany. Miverina amin'ny vahoaka ny fahefana rehefa tsy mahavita ny asan'ny mpitondra nametaka sy tsy nahatanteraka ny fampanantenana nataon'ny mpitondra teo aloha ka ara-dalàna sy rary ny hetsi-bahoaka raha nandrotana ny fitondrana rajoelina. Legal zany filohana ankiray rohatra ka ny fidim-bahoaka manana ny légitimité n'izy raha ankamaroan'ny vahoaka nametraka azy ny mbola mitazona azy ka aty aoriana zany hitan'le vahoaka fa tsy misy ny fampandrosoana zay nitadiaviny indrindra fa hitany ny fangoronan-karena fanaovana ampihimamba ny harim-pirenena ka izy nefa no toky ny farany. Hitantsika amin'ny zavatra miseho amin'izao fa vola tsy toko tsy forohana amina miliara aondrandry zalahy any ivelany. Harenantsika mivoaka isan'andro. Ny zavatra eto an-toerana ny zavaboary miapotika. Vahoaka io araka ny teniko matetika tsy adala. Fa mijery izy, miaritra izy, rehefa tsy tantiny dia
zay maha hoe izy no tompony tanindrazana de tsy manaiky tsony izy fa aleo izy mihetsika tsy manompo olona na miaro olo tokana ny mpitandro filaminana nandray andraikitra noho izany miaramila nanampy ny vahoaka ho fanavodana ny firenena ka ny tena mpitandro filaminana tsy natao ho an'ny olona mpandroba ny tena mpitandro filaminana tsy natao ho an'ny olona zay manabotro vahoaka fa na dia legal zay dradradraina hoe voafidim-bahoaka fa rehefa samy mahatsapa zany mpitandro filaminana fa efa ny ankamaroany lavitra ny vahoaka efa tsy mankasitrika natsony tsy miandrobaiko miaramila io fa tsy maintsy mandeha manampy vahoaka manampy ny vahoaka satria izay no antopisiny mpitandro ny filaminana ka eto zany anatra ho antsika rehetrarehetra zay mitondra ary zay mbola hitondra io vahoaka io no solontenan'Andriamanitra eto ambonin'ny tany zany adidy masina io fanampiana vahoaka io za aloha de mahatsapa fa manatanteraka an'izay adidy masina zay tsy tongatonga ho azy ny tolom-bahoaka fa vokatra ny tsy fiainona ny feom-bahoaka ny fanaovana tsinitsinina ny fiainam-bahoaka tolona nanafaka ny geza iny tolom-bahoaka iny tolom-bahoaka izay mitondra makany amin'ny fanovana sy ho fanavozana fotoana noho izany rosoana amin'ny fanovana sy fanomonjena ny mahamalagasy ho fanarenana sy fampandrosoana ny firenena ao anatin'izay fa nio-kevitra samihafa mikasika ny raharam-pirenena izay hatrany tokony ho mailo manoloany ireo solombavam-bahoaka irmara nametra-pialana ny fitondram-panjakana mijoro ankehitriny ho ny mpamakafaka raharam-pirenena androany ireo solombavam-bahoaka ireo no isany nahatonga ny firenena amin'izao fanotrano izao noho ny fisolelana tamin'ny mpitondra andao arahantsika ny fanampanazavana anga tsy efa hitanjoro hatr'izay fa tsy nety ny zavatra nataon'ny fitondrasana io nanina zareo amin'ny zavatra tsy mety ataon'ny mpandatanteraka zareo tsy niteny hatr'izay zay mahasoa ny vahoaka ka androany zareo hijapy hisolelaka inge fomban'zareo misolelaka io ak zareo io député irmara io maro amin'io tsy lanta ny fifidiana fanangalatra efa mandady any ny mpisolelaka mandady any ny mpijapy ka mila melo tsika fa reo olona mpisolelaka tadidinao tsara andriamatoa présidente ny radioela tamin'le 8 octobre 2025 teo iny taiavoloha nilaza izy hoe tsy mila mpanafisafy zandroany tsy mila mpisolelaka fa avy tamin'ny mpisolelaka natonga an'izao grève zao tolom-bahoaka zao ka ratsy ny olona misolelaka satria ny olona misolelaka zany olona lasy olona tsy manjary zany zazavavy 13 taona no namony Inde nandritra ny firehetan'ny atobiny ny lava loterianina Bobao maraina teo naharitra ora maro ny famonona ny afo ny fametanana tamin'ny fifezana ny afo ny mpamonjy vona sy ny fokon'olona olona misy fito ihany koa ireo anaovana fanadiadiana momba ny aitrano teny tsara masay amin'izao fotoana izao santatra ny aina zazavavy kely iray nampirehitra afo tao amin'ny rihana ambony no ny andohan'ny firehetan'ny tobiny ny lava loterianina Bobao ny maraina teo aingana ny fihitaran'ny afo tamin'ireo toerakafa tao aorian'izay araka ny fanazavana mbola nikasany hamon'ny afo ny tenany ka maikila rehefa tafajanona tao mazava misy de zazakely 13 taona zany ny afo efa corpé ny miaraka tamin'ireo mpiara-miasa aby no mijery tao dia zay Etampiana hitadivoany fa ngezaka avy fa tsy tapatena maizana tanteraka kazen'izay terma sy antoko tamin'ny 7 ora sasany teo no natombohan'ny firehetana nanano sarotra ary naharitra ora maro ny famonona ny afo izay nifarimbona ny mpamonjy vona sy ny fokon'olona Zazakely zany hoe na sakafo tao dia meteny lalanao afo ohatsy dia may fila dia nirehatra nitatra boribory be iny izy dia tambony
vonina ne zao moa zao zava-misy zao mampana hoe trano mitovy veterana vaovao veterana vaovao sady fivavahana ino moa zao izy fivavahana veterana fivavahana veterana veterana efa donaka hitanay zany izy tena marina dia zay vao niatsony cent 18 pompier tonga somatarapety izy fa nay zany any nikatra ny afo efa nanana tifehezana zany rehetrarehetra amin'ny sapely pompier fihezanaka fianonana fiarahamonina dia ny asa eka iletsahatra ny afo. Ankoatr'izay olona fito tao amina tokantrano iray teny Tsaramasay no noentina atao fanadihadiana eny anivon'ny polisy pirenena androany. Io tokantrano io izay voalaza ho ny atombohan'ny afo niteraka ny firehetana goavana nakasika trano maromaly. Maro ny trabona raha ity firehetana ity izay nametrahana tranolay vonjimaika ankehitriny. Lafomba vao hafa nidina an-dalambe ny farany herinandro teo ireo mponina ataon'Ozobe mitaka ny famerenana ireo tany izay nalainy ny fanjakana teo alosiny hanajanonana izy ireo ny fivarotana tany izay mbola mitohy amin'izao fotoana izao. Ankoatr'izay mitaka ny fialan'ny prefet sy ny ben'ny tanàna ihany koa izy ireo noho ny fanitsakitsahana ny zon'ny vahoaka ankehitriny. Entsora Soary Malala no mitatra ny Antsiprian'izay. Mangataka ny verenany tany izay nalain'ireo mpitondra teo aloha tamin'ny tsy ara-dalàna ireo mponina ho an'Ozobe amin'izao fotoana izao araka ny nambarany mpitarika ny vahoaka ka nanatanteraka hetsika izy ireo hiverenany tany amin'ny mponina. Misy amin'ireo mpanara-diny fitondrana teo aloha no mbola mivarotra tany antsokosoko amin'izao fotoana raha ny fanazavana mangataka amin'ny eto zegny izay mitodika amin'le mpitondra fanjakana vaovao zay ho avy eo na dia rosy le teo aloha mbola misy fo mandehandeha agny le mpiara-miasa tamin'le fanjakana teo ka magnararaotra ireo zio misarombaka mivarotro tany manoratra tany izy io ty ka tokony mailo zegny atsika jiaby satria le tsy maty manota reo mbala misy tavitavela io fa tsy raha hoe ke rosy fanjakana igny rosy ireo jiaby niaraka tamindreo igny fa mbala misy mandehandeha fo agny ke igny mba tianay zegny mba omelo zegny na tsika vahoaka na le mpitondra fanjakana. Fanjakana vaovao ihany koa izy ireo anavao ny fanadihadiana momba ny nosy sakaty sy nosy mitsio ka hidina ifotony ijery ny zava-misy any an-toerana. Ankoatr'izay tianay zegny marigny continuité de l'état mo an'io kanefa tsara zegny mba isiany fagnadiadiagna tsara izay zava-nisy teo aloha indrindrandrindra mahakasiky ao nosy mitsio sy nosy sakatia tianay zegny mba izy fagnadiadiagna mahakasiky izy igny fa tsy hoe ambela voatindry ao fo le raha tsy koarigna eky tsy zahagna fa hitanareo ngamba le taragn'ny vahoaka jiaby taminany igny tianay zegny le mpitondra vaovao io mba hidina agny fotony mba ikaiky le vahoaka ikaiky le solotegna mba hikoragna ino marigny le raha misy zegny am'le raha zegny fa atram'izao zegny mbala mitentegny fo ny vahoaka na de roso asa le fanjakana igny. Kura tatsa zay mpanjony madinika indrindra fa ireo manao langilangy izay efa nampalaza ny Nosbe teo amin'ny sehatra ara-toekarena sy fizahantany nampitandrina ny vahoaka fa tsy hijanona raha tsy mivaly ny fitakiana karina mitony hetsika sy ny fandra mivaly ny izao vangatany izao izy ireo raha ny fanazavana trany. Mandidina an'izay fitakiana samihafa izay hatrany fa mikasika ny tontolo ny fandrarana ny fonja eto Madagasikara noraisin'ny fiadidiana ny fanavaozana ny Repoblika Madagasikara teny amin'ny lapa-panjakana iavoloha androany. Ny syndicat ny mpandrarana fonja manoloana ny fitokonana izy ireo izay mitaka ny fahaleovan-tena amin'ny fitantanana ny raharaham-panjakana nivoatra nandritra ny fifampiresahany rotonta fahodinian'ny fanjakana. Ny amaliana aingana ny fangatahana hanatsarana ny fitantanana ny fandrarana ny fonja amin'izao fotoana izao. Ndoratsika ny fanampanazavana mikasika izay. Ny tokona meny zany dia hoe voaray ny fangatahanareo handinika azy zahay fa satria zahay tena hoe izahay en personne mihitsy zao no nandray an'le fangatahanareo dia nanontany moa izy zany hoe matoky ve nareo fa afaka manome toky anay fa hoe ho zakanareo tsara io zavatra io rehefa tonga eo dia nanaiky daholo zay rehetrarehetra hoe zakanay io ary efa vonony zahay amin'ny rehetrarehetra anatanterahana an'izay zavatra zay. 19 taona androany eny ny na administration pénitentiaire ny administration pénitentiaire dia hatramin'izao tsika mbola rattaché amin'ny ministère ny justice ary zay eny na hoe ngataka fahaleovan-tena ao foana fa tsy hoe ministère hafa akory dia miandry zany zay hoe inona ny valy tena mety tsy ho ela ntsony ange
tsy ho elatsony fa mety rapitso afaka pitso dia misy valiny zay dia eo tsika vao mahita hoe mbola grevy sa tsy grevy. dia zay ihany koa no hoentsika misendo vetivety ao anaty doka fohy mbola maro ny fanadiadiana azy vavao misongadina mbola hoentina aminao rehefa avy eo santionan'izay ny mikasika ny fizarana agrément na ny fahazon-dalana anondrana lavanily eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ny resaka ao anatin'izay eo ihany koa ny mahakasika an'ireo mpiasa ao amin'ny commune Ambonivohitra Antsirabe 7 volana tsy nandray karama ao anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao no anarahantsika ny antsiprian'izay aza misaraka amin'ny ary. Vaovao? Wai, fa ino kiny latsakiny? Tia kiny raha zarako vaovao sady natokana ho an'ny vehivavy fa misy inona kiny? Big one lady. Benzol, la référence en lubrification pour les professionnels. Compressol ISO 46, l'huile compresseur conçue pour la longévité et le rendement de vos équipements. Hydroforce ISO 32, une huile hydraulique fiable, même dans les conditions les plus exigeantes. Benzol, la qualité au service de vos machines. Disponible dès maintenant chez Ocean Trade, au sein d'Agro-Industrie. Du bon lait, une crème onctueuse. La vie, ça se dévore comme un kiri. Avec Agrimerine, donnez vie à vos projets agricoles. Remorque 5 tonnes, fonctionnelle et efficace, idéale pour les petites exploitations. Remorque 6 tonnes, polyvalente et résistante, parfaitement adaptée à tous les travaux agricoles. Remorque 10 tonnes, solide et endurante, conçue pour les charges lourdes et les longues journées de travail. Des remorques conçues pour durer, pensées pour vos performances. Agrimerine, la fiabilité au service de votre productivité. Disponible dès maintenant chez Ocean Trade au sein d'Agro-Industrie. Salame, anaovy papier hygiénique amin'ilay tsara nena mba azo azo ny vidiny azafady. Misy amin'ilay mety aminao mihitsy ato. Ilay papier hygiénique vaovao sedo, malefaka tsara kalitao, nefa 700 ariary fotsiny ny vidiny. Tsara kosa zany Nenyo, lany papier. Tia Ampiasao ny papier hygiénique vaovao Sedo, double épaisseur, manadio kokoa, mitroka tsara ary malefaka be nefa 700 ariary fotsiny. Sedo, lay papier hygiénique malefaka indrindra natao an'ny rehetra amin'ny vidiny 700 ariary. Hitanao any amin'ny varotra mahazatra anao. Sedo, la douceur au quotidien. Wayo! Atavy mamiratra fidiran'ny mpianatra amin'ity araroto mibalika homme 40+. Mandeha amin'ny herin'ny masoandro, misy jiro LED matanjaka afaka mamahana finday. Balika homme 40+, manomboka 700 ariary isanandro fotsiny. Sady lera hotelo alariary mipetra-bola voalohany. Nidina 219 000 ariary monja kosa ny vidiny raha aloha indray mandeha. Misy fiantohana roa taona. Balika mamiratra no avoko. Anay baka toliara toy mamboly raha maro ako tsy tia balahazo. Karakarainay malagasy lafarina zato isan-jato fikarinay eto an-toerana manify sy maivamaivana ery. Raha andoky raha matsiro sy mora levona andramoka zaho an'io no mampiavaka amin'ny malagasy. Anohizantsika ny tapany faharoa amin'ny fampahalalam-baovao amin'ity ala ity
tsy mafeny fepetra tokony azonina agremona fa azon-dalana nondrana lavanilina ny akamaroan'ireo olona nomeny zany raha ny fitarainan'ireo mpandraraha lavanilina vao amin'ny faritra Sava tongeto Andrenivohitra amin'izao fotoana izao. Tranga izay amotika ny sihatry ny lavanilina ka hanaovan'ireo mpisihatra antso avy amin'ny tompon'andraikitra isana ambaratongany. Amin'ny fizarana ny agremon izay tokony averina avy any fotony hanadiovana ny siha-piariana lavanilina amin'izao fotoana izao. Daniela Aminoso. Olona manodidina ny 720 amin'izao fotoana no fantatra fa nahazo agremon amin'ny fanondranana lavanilina ho an'ny faritra Sava manokana raha ny tatitra ireo mpandraraha lavanilina avy any an-toerana. Amin'ireo olona nahazo agremon ireo, tsy mafeny fepetra ny ankamaroany ka hanaovana ireto mpandraraha lavanilina ireto antso avy amin'ireo tompon'andraikitra. Le tegna izy zegny tokony raha olo professionnel amin'ny matianina amin'ny sehatra lavanio no mahazo ny agremon fa tsy atao zegny kutoatoa zegny izay manana vola no ande mangataka agremon no mahazo. Fa amin'ny matianina zegny ny amin'ny lavani zegny ny olo manana magasin. Voalohany zegny manana magasin izy afaka tehirizany lavani, ny olo mampiasa ny olona amin'ny lavani satria misy fepetra mba farifaratsy ny olo araiky mi-exporter mba 45% ny vokotra ondrany mba izy ihany zegny no manao préparation anazy zegny. Ankilany, tsy mbola vita ary tsy mandeha amin'ny tokony ho izy amin'izao fotoana ilay maison de lavanilina ao Antala, izay isan'ny fampanantenana mpitondra fanjakana teo aloha hiatrany ireto mpandraraha lavanilina ireto. Ny maison de lavani izay tsy ivona fa isanivo ny fanapa-kevitra rehetra nara-barotra izany nara-kevitra ka mendrika siny izany ihany koa any an-toerana fa tsy eto Antananarivo ihany. Efa nisy ihany koa ny vola manodidina ny 30 tapitrisa dolara voangona izay tokony hanaovan'ny ministeran'ny varotra taberin'andraikitra amin'ireo tantsaha ka angatan'izy ireo ny anamboarana ny maison de lavani amin'ny alalan'io vola io, ankoatra ireo foto-drafitrasa maro samihafa izay tokony amboarina amin'izany. Fampanantenana efa napetraka io fa ny mahagaga zegny raha ohatra jerena tsara zegny ny maison de lavani mahamenatra. Ohatra ny raha jerena amin'ny valeran'ny lavani zegny amin'eo, lanjan'ny lavani zegny maha-capitale mondiale de lavani atsika. Reny votra eran-tanin'ny lavani raha mijery ny maison de lavani ilay naorina akao dia somary mamenatra ny malagasy rehetra zegny le mahita azy. Ary zegny takinay zegny ny agnamboarana ny maison de lavani araka tokony ho izy amin'ny volany CNVU rehefa tapaka ny besiny maro agnamfaty ny fanaovana ny fampiasana le vola zegny. Raha iverenana, ny 510 faingo 7 isanjato ny taona 420 ny vola niditra tamin'ny fanondranana lavanilina, na ny rapatriement de devise raha ny note de conjoncture navoakan'ny Banque Foibe ny Madagasikara. Fihenana izay nateraky ny vidinany vidiny lavanilina amin'ny tsena iraisam-pirenena hatramin'ny 770 isanjato, na teo aza ny fitombo ny vokatra naondrana raha ny tatitra hatrany. Mbola terrateur ny eto amintsika manokana ny cours de change noho ny fisiany ireo restriction. Antony tokony rosona amin'ny fijerena akaiky izay code de change eto amintsika izay ho ny baitoekarenina. Raha zaho manokana aloha dia hitako hoe efa somary loizan'ny-toetrandro ihany ngamba le code de change antsika fa rehefa mbo atao le refondation dia tokony anisan'ny zavatra jerena akaiky izy io satria ny antony efa be da be zany le fomba hanaovana paiement amin'izao. Tsy vitany hoe paiement internationaux ntsony fa afaka mividy ianao par carte bleue, afaka mividy ianao amin'ny crypto-monnaie, afaka mividy ianao amina fomba maro samihafa azahoana anazy. Hitako hoe efa tokony ho jerena akaiky raha tena marina lalàna mihitsy izy fa mila jerevan'ny fanjakana fotsiny hoe ahoana ny fomba ny hoe ampalalaka tsara amin'ny marché de devise eto amintsika mba tsy hisy problema amin'le rehefa amin'le fiakaran'ny devise zany. Ny na moa anisan'ny zavatra nyteneniko foana hatramin'izay dia ny fanaovana réserve en or. Tsika manana volamena be da be dia io ny ataontsika réserve afaka manao stabiliser anazy hoe rehefa tsy ampy devise tsika dia mivarotra volamena dia mahazo devise be da be dia iny
devise be deabe ny ampidiry ny varotanao marché interbancaire de devise atonga miariary mba hiakatra na hoe stable zany. Ankoatra ny fampiakarana ny tany fanondranana eto amintsika, tsy ny lavanila ihany fa ny girofle, ny vary sy ny mandro hafa. Tsy ambakan'izay ihany koa ny arenan-kibon'ny tany raha iroso amin'ny fampiakarana ny sandabola. Ny firosona amin'izany izay miankina betsaka amin'ny firosona makany amin'ny décentralisation effective, hoiatra ny Paitoekarina. Antoamasina mitaky ny ampiakarana ny karama sy amerenan'ireo mpiara-miasa izay voaroaka sy nogadraina noho ny fikasana anangana sendika ireo mpiasa eo anivy ny SMMC Toamasina amin'izao fotoana izao. Nisy ny hetsika fanairana nataon'izy ireo androany nanakatonana ny magazay sy ny toeram-piasana tao amin'ny Seranan-tsambo ny Toamasina Elinora Zafimanana kolo Toamasina no mitaritra ny antsiprian'izay. Rehefa avy nanakatona ny magazay sy nampitsahatra ny asa tao anatin'ny faritry ny Seranan-tsambo ny Toamasina ireto mpiasa ny SMMC ireto dia ny tanjozotra ny azo ny birao ny SMMC teto Ampasimazava nanao ny hetsika fanairana makasika ny tokony ampiakarana ny karama mifandraika amin'ny amafy ny asa fitakina izay tsy vao androany hoy ireo mpiasa. Misy zavatra marara ao mpiasa ao izay efa nangatana efa ela io hatramin'izao le raha zany nianjy ny mpiasa tsy mbola nahitana vahaolana mihitsy le raha surtout amin'ny resaka karama sy ny supplémentaire ny mpiasa. Fa ny tena baziny zany ny zavatra angatanay dia ny karama anay satria zay miasa jour nuit sabotsy lahady miasa alina maro be tsisy repos avy miasa alina zay miverina miasa après-midi nefa rehefa jerena nefa ny karama raisinay tsy dia mifanaraka loatra amin'ilay areranay sy le ora ny asanay tato amin'ny orinasa. Mikasika ny 13e mois zany mba fanangatana mba ho atao prime de fin d'année satria taloha zany io fa io ny mpiasan'ny port taloha dia mba angatanay amin'andro koa. Ary io tsy vao androany hoany nangatanay an'io fa efa maro no fangatana natao tamin'ilay izy hatramin'izao aloha dia mbola tsisy valiny hoe mahafapo karakory dia zay ny antony mahatonga anay nangataka ikoragna aminanjy. Mikasika ny convention collective moa zany misy convention niarahana ny fampidinika tamin'ny mpiasa sy ny solotenan'ny mpiasa sy ny solotenan'ny mpampiasa io. Fa ao anatin'izy io zany rehefa nandeha ny fotoana misy zavatra ny hita hoe aha ity zavatra anankiray ity kosa tsy miatra tsy hitanay ny tena hoe fiasan'ity convention article ray ity amin'ny mampiasanay atao amin'ny SMMC. No mafisy ny reto mpiasa reto ihany koa ny amerenany ireo mpiasa voaroaka noho ny fikasana anangana sendika izay iombonan'ireo mpiasa izay zo feno anireto farany. Misy namanay zany zay nitako zo ka nanangana sendika tato anatin'ny société dia niroasiny ireo olona reo sony gajaina misiny zany hoe olona telo zareo reo i François Diza Boutefousterie i Martial Jean Martial ka mangataka izay mba amerenana an'izy ireo hiasa nangataka ny zon'ny mpiasa fangatahany zo rehetrarehetra ametsaka sendika eo anatin'ny société zay ny tanjona zay ny antony androasana anjy tsy tafatsangana le sendika satria nogajaina reo olona reo ka zay zany efa impiry ny resaka tamin'io DG io resaka izy tamin'ny social izy voatonga amin'ny maha social ny mpiasa oziny za tonga avako eto velombolo ny mpiasa nefa la nandeha ny fotoagna nandeha ny volagna tsy hitanay zany ny zavatra mba nivahany io DG io mijaly zany ny mpiasa ny SMMC mitrosa tsy mitrosa ry aiza ny mpiasa tsy be trosa anao ve androany anao mandray karama zary raha hinagna anao rapitso nefa anao agnatin'ny hoe mpiasan'ny port malaza ane zany mpiasan'ny port zany ary tiana viavy mpiasan'ny port zany amizao fa tsy tiana viavy dia apetraka eto misy olona zany anankitelo anatin'ny orinasa eo mandrebirebi mpiasa manao anazy hoe tena hoe enjana amin'ny orinasa eo dia io olo reo zany tsy tiany mpiasa hiara-iasa amin'izareo intsony. Nilaza eo amin'ny reto mpiasa mitokona ireto ny tale général ny SMMC androany andrasana raha ahafapo ny andaniny izao fionana izao. Misy amin'ireo vondron'ireo mpiasa ihany koa no mikasa anao fitakiana hafa manoloana ny fomba fitantanana eo anivon'ity orinasa ity andrasana ny fivoaran'ny toedrarà. Fitakian'ny mpiasa zay hatrany fa ho Antsirabe vetivety mandainga ny ben'ny tanàna ireo mpiasa teo anivon'ny commune Ambonivohitra Antsirabe nanao fandarana manokana tamina Aino amanjery maro tao Antsirabe ny farany herinandro teo. Raha efa milamina avokoa ny karaman'ireo mpiasa eo anivon'ny commune ho ny ben'ny tanàna mbola misy karama 4 volana tsy voaloatra eto ireo mpiasa nivoaka tamin'ny fahanginany Andrindrina Randriamiarysokolo Antsirabe. Nanao fitaranana androany alatsinainy fa 17 volana oktobra 2024 ireo mpiasa miasa eo anivon'ny commune Ambonivohitra Antsirabe manoloana ny tena izay nataony ben'ny tanàna nandritra ny fandarana manokana izay nataony tao amina Aino amanjery maromaro teto Antsirabe ny farany herinandro lasa teo.
izay nilazany ity farany fa efa tapitra voaloha avokoa ireo karaha mampiasa eo anivon'ity commune ity kanefa amin'izao fotoan'izao dia mbola misy 4 volana ariere karaman'ireo mpiasa tranainy izay mbola tsy voaloha mandraka kehitriny. Manoloana izany anefa dia miangavy mibe ny tanàna ireto mpiasa miasa eo anivon'ny commune Ambonivohitra Antsirabe ireto ny anitsiny an'io teny diso nataony io ary koa irosany amin'ny fitakiana izy ireo makasika ireo karama 4 volana izay mbola tsy voaloha ireo. Dia izay no takianay satria ohatrany hoe ialako tsiny amin'ilay fitenin'ny tanora ankehitriny ohatrany hoe nesona teto foana izay tonga angamba zao ny fotoana ny afahana amin'ny teny dia hitaky izay karamana 4 volana izay eto amin'ny commune Ambonivohitra Antsirabe fa nampin'izay angamba dia hoe iangaviana inga be ny tanàna mba hanitsy an'io teniny mba tsy tenenako hoe laingana fa manitsy an'io teny ataoko hoe teny diso nataony io satria miatraiky amin'ny fiainanay ilay izy araka ilay teniko teo am-boalohany hoe milaza izy fa milamina ny karamanay na ny olona natoky anay mpampitrosanay mivelomanay ara tonga dia tapaka teo ny trosanay satria hoe nareo kay izany efa membe ny tanàna karama fa maninona nareo tsy mandoa trosa dia tsy mahazo trosa tsony izay na fivelomana tsy misy matoky anay tsony izany ka izay tompoko nangatahanay mba hanitsy ny teniny izy mba aheno ireo olona manana ny trosa aminay ireo hoe ay tena mbola ao tokoa ilay 4 volana fa tsy araka ilay voalaza. Miantso fifampiresahana ny fiadidinan'ny tanàna hoy ireto mpiasa miasa eo anivon'ny commune Ambonivohitra Antsirabe ireto saingy efa zatra ny fampanantenana atao be ny tanàna izy ireo ka tsy manaiky ny ifampiresaka angatahana ihany koa hoy ireto mpiasa ireto ny anaovana fanadihadiana lalina amin'ny fitantanana eo anivon'ity commune ity ary anaovana antsoava amin'ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao. Izay zany io arere io sao maninona zany raha mba asiana fanadihadiana lalina aloha eto amin'ny fitantanana ny commune Ambonivohitra Antsirabe mba ahafahana hoe arak'izay hoe aloha mba antohan'ny hoaniny izay naky mba ahafahana manetsina n'io arerehana io. Azo atao ve zany angatahanay fanjakana foibe amin'izao hoe filoham-panjakana mba hijery akaiky ny tanàna Antsirabe fa izahay no tena nintsy amin'ny mpiasan'ny commune ny jaly indrindra ary azo tedavina ny arsiva no momba ny grefy teto nisy hatramin'izay teto tompoko. Araka izany dia miroso mankany amin'ny fitakiana ireto mpiasa miasa eo anivon'ny commune Ambonivohitra Antsirabe ireto ary mandiso tanteraka ny tenin'ny be ny tanàna tao anatin'ny fandaharana manokana izay nataony fa efa tapitra voaloha avokoa ireo karaha mampiasa rehetra eo anivon'ity commune Ambonivohitra Antsirabe ity. Mitaky ny anoka fanadiadiana lalina momba ny alabatsoska maro nitranga nandritra ny fifidianana solombavam-bahoaka tao amin'ny distrika Anantsohiny kandida solombavam-bahoaka ny antoerana ankehitriny. Ity kandida ity izay nitarika hatrany nanomboka tany amin'ny seny Antsohisy teto Andrenivohitra saingy resy rehefa tonga teny amin'ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana andao rahantsika ny fanampanazavana mikasika izay. Ny tegna PV tokony mivoaka tokony amin'ny 1200 ny elagnelagna vatonay fa noho ny miky maka fagnamboarana vato zany dia nata zare 60 izy tamin'ny voalohany zay namboary zare tao amin'ny CNIC SRMV tao zahay zany nisy fitoriagna napetraka anay dia mitaky fampiarana lalagna fogna zahay satria raha ohatra ka tsy misazy ireo olo manao helo akareo lasa iverimberina io fogna zavatra io amin'izao fotoagna fitoriagna fapetraka anay amin'ny TPI lasa amin'ny cour suprême amin'ny cour d'appel hono zareo zay mo tonga eto ka niangavinay zay mifanjakana zay hoe mba hijery akaiky zay hitantam-bahoaka. Iazo antoly ara vetivetsika ao anatin'ity vaovao manaraka ity ndroso tamin'ny fanakatonana ny Brown commune ny vahoaka atao Mitsinjo Betanimena district Antoly ara faharoa maraina teo noho ny tsy fankasitrahana ny be ny tanàna Irmar izay napetraka amin'ny fomba amboletra taorian'ny didy izay navoaka ny filakevim-panjakana farany teo. Ireo mponina izay miantso ireo tompon'andraikitra mahefy hijery akaiky sy andray andraikitra amin'ny fanodikodinana ny safidim-bahoaka ankehitriny. Bonhomme Élysée Kolotoliara. Nilanja Sorabaventy nanao diabe namakivaky ny tanàna ny vahoaka eto Mitsinjo Betanimena androany nametraka sakana amin'ny lalana miditra ao amin'ny commune sy nanakatona ny bureau-ny commune ho fanoherana ny fametrahana amin'ny fomba feno amboletra ny kandida Irmar araka ny didina voaka ny conseil d'État farany teo araka ny fanazavany vahoaka hatrany indrasana Augustin kandida tsy miankina no voafidy ara-dalàna nandritra ny fifidianana be ny tanàna farany teo izay no hamarininy ny SRMV tamin'izany fotoana izany ka io ihany koa no enkeny vahoaka hitantana ny commune Mitsinjo Betanimena. Izahay vahoakany commune Mitsinjo Betanimena ato anatiny fokotany sivy dia maneho etoana fa tsy mankasitsaka tsy hoe tsy mankasitsaka betement fotsiny zahay fa hita ary antaratasy ny tsy filaniany Larry Robert zay antokony Anjirajoely volomboasary izy io efa nanomboka tany amin'ny 2020 nanao amboletsa fifidianana io Larry Robert io de
petsaky teo izy satria teo am-pelatanany anjirajoelona izy tamin'izay ity tompo dia hita fa tsy misy sinatira mihitsy zay nanova ty amboletsa tamin'ny seni ity fa ty tamin'ny CRMV ty misy sinatirana magistrat ka manoloana ny rehetsarehetsa zany manomboka amin'ny masinandro androany dia mikatola ny commune Mitsinjo Betanimena tsy misy miasa raha tsy tafaverineo anjambakoa miantso ireo tompon'andraikitra mahefa mba hijery ankaiky sy andray indraikitra manoloana ny fanodikodinana ny safidy-bahoaka ny vahoaka eto Mitsinjo Betanimena ka eto izahay dia manao antsoavo aminareo fanjakana mahefa lolohavina tampony loha mba hijery ankaiky anytiky commune Mitsinjo Betanimena tiky ny olona ny bahoaky tsy mila PDS izahay tsy mila ny Larry Robert izahay fa mila ny lany bahoaky nandrasana Augustin Dipecto tsy ahivina fa isan'ireo commune mamerina tanteraka ny fifidianana i Mitsinjo Betanimena araka ny didy mpitsarana navoaka ny tribunal administratif Toliara nivoaka nefa nivokatra araka ny didy navoaka ny conseil d'état avy any Antananarivo izay manome fandresena ho an'ny candidat Irmar isan'ny nahatonga ireo voaka nanao fihetseketsehany ka nampikatona ny bureau ny commune androany dia izay ihany koa no entintsika miampita ao anatin'ny maresaka iraisam-pirenena vetivety amin'ny Folopolo Bia indray no nandresy tamin'ny alalany Isambato 3 faingoenina 20 isanjato tamin'ny fividianana foloan'ny pirenena tany Cameroun araka ny vokatra navoaka ny Conseil constitutionnel ny antoerany 20 taona ny lehilahy nanomboka ny taona 20 no teo amin'ny fitondrana ary izao voafidy fanimbalo ny hitondra ny Cameroun zao indray larana faharoa Issa Bakary izay tsy manaiky ny fandresen'ny Paul Biya ka mitondra Camerounais hidina an-dalambe Omaly amisa 4 ireo olona namony ainy tao Douala no izay hetsika nataony fanoheran'izay dia izay ihany koa no entintsika manakatona ny fampalalam-baovao any androany naiza misy anao ankasitrahany ianao nanarak'izay hatramin'ny farany mandrapitafa ho amin'ny raha-pitsondray ary tomboky lasy tombovavy veloma tomboka C'est doux, lay papier hygiénique malefaka indrindra natao an'ny rehetra amin'ny vidiny $700. C'est doux, la douceur au quotidien. El Mondes assure un résultat exceptionnel. Faites confiance à El Mondes. Vous a présenté Mi Babo. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.